Soratra masina ho an'ny mpianakavy. Fandaharan'ny radio vaovao maso totosain'ny Mpanompovavin'Andriamanitra Marthe Hervée. Izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azo mandrakizay. Hianatra ny tenin'Andriamanitra isika, hivavaka isika aloha. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra sy mankasitraka anao tokoa izahay noho ny fiasanao teto amin'ity firenena ity hatramin'izay ela izay. Nampiasainao ny zavatra rehetra hiara-miasa ahasoan'ny izay tianao, ary tena firenena tianao ty Madagasikara ity. Dera sy mankasitraka anao izay noho izany, fa na toy inona didohan'ny malagasy te mbola tsy mahafoy anay ianao, ary izany no mbola ampahatserovanao anay fa nivimbinanao tao anatin'ny fotoana maharitra ary mbola mitantana mandrakizao. Misaotra anao izay noho izany. Vavaka aminao izay mba hanaiky ho tantananao ny malagasy amin'izao avy rehetrarehetra izao. Mangataka aminao koa izay mba hiasa eto amin'ny firenenay. Andrava ny asan'ny devoly rehetra, tsy anan-kery, tsy anam-pahefana eto amin'izao firenenay izao. Hiasa ao anatin'ny tsirairay avy, ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay mamboatra ity firenena ity. Tsy anan-kery ao anatin'izany tokantrano izany ny asan'ny Satana, fa ianao ilay mpanjaka anay, ianao no anjaka tanteraka eto amin'ny firenenay. Ianao no andray an-tanana ity firenenay ity. Amonjy ny firenenay, amany olana rehetra. Hitanao sy tsy miafina aminao izay rehetra adalana miseho teto amin'ity firenena ity, kanefa mangataka ny famindraponao toy ny zaza-dala tsy nahalala an'izay nataony. Ianao ny rainay, ianao ny tomponay, ianao no angatahanay anarina izany firenena izany. Miandrandra sy manantena anao izay Andriamanitra, ary ankehitriny indray hianatra ny teninao izay dia sokafin'ny sainay hahatakatra izay ampianarinao. Eo anay ny fahakingan-tsaina sy ny fahazavan-tsaina, ny fahaizana. Ary apetrao ambava amin'ny Mpanompovavinao ny teninao. Sorata eo anatin'ny fonay izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Sa,
Zay no lohatenin'iny hira retsika teo iny a, ny arahantsika nanandratra tamin'ny antsa fiderana Mpanompovavin. Fakitsika indray ny tenin'Andriamanitra
Ato amin'ny Koritianina voalohany toko voalohany, mbola Koritianina voalohany toko voalohany isika, manomboka amin'ny andininy voalohany, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Paoly voantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra, ary Sôstena rahalahy, mamangy ny fiangonan'Andriamanitra ny Korinto, dia izay no hamasinina ho Kristy Jesosy, olona voantso sady masina, mba amin'izay rehetra ny antso ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika any amin'ny tany rehetra dia azo isy antsika. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Misaotra n'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo amin'ny Kristy Jesosy, dia ny nampanana harena anareo ao amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra, na ny fahalalana rehetra, araka ny niorenany filazana ny Kristy teo aminareo. Ka dia tsy latsaka amin'ny fahamezam-pahasoavana rehetra ianareo, miandry ny fisehoan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay ampiorina anareo koa hatramin'ny farany, ka dia tsy hanatsiny ianareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay mahatonga ny fiantsonanareo hanananareo firaisana amin'ny zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika. Amen.
kerobima no niaraka tamintsika tao anatin'izay hira mitondra ny lohateny hoe or sireneko izay. Mariana amintsika rehetra fa tsy hoe fanaovana politika akory ny fitondranam-bavaka ny firenena. Raha misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny fananantsika izany, noho ny fametrahan'Andriamanitra tsika eto amin'ity tany mahafinaritra ity. Eny fa na dia mbola mandalo ady sarotra aza isika, ka dia mankalaza an'Andriamanitra. Tsy ahivina amintsika ny teny ao amin'ny Salamy 7:30 sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho Andriamaniny. Ndresahana teo tao anatin'ilay Korinthianina 1:1 fa miaraka amin'ny apôstôly Paoly Jesosy tena rahalahy. Rahalahy milaza fa olona kristianina izy io, fa iza moa izy io hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:20 andininy 17 ny momba azy. Asan'ny apôstôly 7:20 andininy 17. Zao ny vaky ny teny ao: ary izy rehetra nisambotra any Jesosy tena mpanapaka ny sinagoga dia nikapoka azy teo anoloan'ny fitsarana, nefa tsy nahoan'ny Galio zany zavatra zany. Io le Jesosy tena izay miaraka amin'ny apôstôly Paoly manana didy eo amin'ny fitoriana ny filazantsara ihany koa. Mpanapaka ny sinagoga izy zany ary dia nahazo anjara kapoka tamin'ny fitoriana ny filazantsara, tamin'ny fijoroana ho kristianina. Zay no hitantsika eo. Dia miaraka amin'ny apôstôly Paoly izy ankehitriny betsaka ny manao tombana hoe sekretera izay nandray an-tsoratra ny taratasy izay notonon'ny Paoly ary fakitsika ankehitriny izy. Kanefa moa izay dia tsy voalaza eto zany hoe izany tokoa no nataony fa dia tombana ihany ny an'ny olona ary zava-misy araka ny lovatsofina fotsiny zany no nandrenesana izany. Raisitsika ny 14. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Nahazo ny fahasoavan'Andriamanitra reto Korintianina reto, na dehibe aza ny didohany ary nahatonga ny apôstôly Paoly nanoratra izao taratasy ho azy izao. Be ny olana, kanefa mahita antony isaorana an'Andriamanitra sy hideranan'Andriamanitra ny apôstôly Paoly ny amin'ny reto Korintianina ireto. Tahaka izany koa tsika eto Madagasikara. Kanefa raha ny tena marina dia mila mianatra izao nataony apôstôly Paoly zao tsika, ary tena mideran'Andriamanitra, mahay mijery ny soa nataon'Andriamanitra atsika teto Madagasikara. Hoy ny teny ao ny Salamy 7:2 misaorany Jehovah ary fanahako, ary aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Tokony ahisaotra tahaka izany isika ary ahatsiaro ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra atsika. Nomen'Andriamanitra atsika
eto Madagasikara ny toetrandro antonony tsy mangatsika be hoe misy lanezy be zay mangoly, misy ny mangatsika nefa tsy tonga eo amin'ny lanezy, ary tsy mangotrakotraka be hoe mampitsovakoditra, fa de tena hoe nomen'Andriamanitra antsika izay atonina antsika, ary tokony hisaorana an'Andriamanitra zany anisan'ny fahasoavana izay raisitsika amin'Andriamanitra. Isaorantsika an'Andriamanitra mbola mahavokatra ny tanitsika, mahavokatra ny tanitsika, mbola misy ny hanitra hohanina eto Madagasikara, mbola fitiavan'Andriamanitra antsika daholo izany, fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Isaorantsika an'Andriamanitra ny mbola andanjalanjany ny rivotra iainantsika, raha tsy izany ho sepotra tetotsika. Isaorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny mbola ahazahoana mandray ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity firenentsika ity, fahasoavan-dehibe koa izany. Isaorantsika an'Andriamanitra izao fifampitantànantsika izao, tombotsoa sarobidy izany, ary de hoy aminao hoe mahaiza misaotra. Santionany ihany izany omenanao zany, mila mahay mijery ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika isika. Izao tenin'ny apôstôly Paoly, misaotra noho ny amin'ny Koritianina izay nomen'Andriamanitra fahasoavana izao, de mampianatra antsika mba hijery koa izay tokony isaorantsika an'Andriamanitra, ary ankalaza azy mandrakariva, misaora azy, mankalaza ny anarany fa tsara izy. Ny zavatra manaraka hitantsika ao anatin'izay, misaotra an'Andriamanitro mandrakariva ny aminareo aho, hoy Paoly. Andriamanitra ray zanaka fanamasina, io ambarany apôstôly Paoly io, mba izy koa ve ny Andriamanitra ao, raha izany anjaka ao aminao izy, ao amin'ny tokantrano misy anao, tsy horon-java-tsoa ianao. Misaora ny Andriamanitra ao, engany mba izy tokoa ny tena tompontsika, ary tsy anana hafa ho tompona isika, afa-tsy izy. Ny isaoran'ny Paoly an'Andriamanitra mandrakariva de ny aminareo izy. Izy tsy mitoany hoe misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavana meny ahy. Misy tokoa ny fahasoavana omeniny Paoly, fa nataon'Andriamanitra tsy olona miondrika tsy mahita afa-tsy ny tena isika, fa olona mijery ny manodidina ihany koa, ary de mahay misaotra an'Andriamanitra amin'izay soa atolotr'Andriamanitra amin'ireny manodidina antsika ireny. Mba manao an'izany ve ianao? Manana izany toe-po izany ve ianao? Izany ny toe-po kristianina. Rehefa Jesosy Kristy manjaka ao anaty de faly ianao rehefa mahazo fahasoavana ny namanao. Izany ny tena ahafantaranao fa Kristy miasa ao anatinao, satria ny an'i Kristy de ny ahasoantsika no mahafaly azy. Faly ny amin'ny fahasoavana raisin'ny ny hafa. Manana izany toe-po izany ve ianao? Manahoana rehefa mandray fahasoavana ny namanao? Mipotsaka ve molotra ao?
Manahoana rehefa mitantara ny zanaka hoe izao ny tombontsoa azo ny atsy, sombotra tamin'ny asa aloha ny datsy, afa-panadinana hono ny zanany, nahazo vola be hono izy, miteny fotsiny ve ianao hoe inona ndraraiko an'izany? Betsaka no miteny fotsiny ohatr'izay. Inona raraiko an'izany? Anazy zany, za zao ny fantatro. Ny olona rehefa mbola tsy Jesosy no manjaka ao anatiny dia ny fitiavan-tena ny manjaka. Izany ny zava-misy. Miantso antsika ny tompo tsy ho toy izany. Tena ampandroso anatin'ny fonao Jesosy. Anova ny fiainanao izy, ahatonga no lasa tia ny hafa. Ary eo no ahitana ny tena namana, tena tia. Raha injay misy namanao, vao hitantaranao ny soa izay niraisinao, dia mialo izy. Vao hitantaranao ny soa izay niraisinao, dia mipotsamolotra izy ka miteny hoe tsy hampafiriny. Tsy namana izay olona izay. Raha misy namanao, hitantaranao ny fahorianao ka mibitaka izy, tsaro fa fahavalo izy. Fahavalo fa tsy namana. Eo amin'izay asa izay no tena ahitana ireo izay tena namana, ireo izay tena manana ny Jesosy Kristy ao anatin'ny fony. Meteza avozin'Andriamanitra. Tsy hanana toe-poso toe-tsaina toy izany ianao raha tsy Jesosy mihitsy miasa ao anatinao. Ny satrinao dia hoe ho anao daholo ny fitahiana ary tsy manana ny hafa. Misy ny sasany fampionona ny tenany, ny fahitany ny fahorian'ny hafa ka mampibitaka azy. Tsy hoe ratsy akory ny fiononanao, fa tena tsara, saingy ny hoe ny fahorian'ny sasany mahavaly anao zavatra tsy zany. Ary eo koa fantatsika fa ny mpamosavy no manana toe-poso toe-tsaina hanaratsy, aharatsy ny hafa. Ny mpamosavy no manana n'izay toe-poso toe-tsaina izay. Aoka tsy ho toe-poso toe-tsain'ny mpamosavy ny toe-poso ny toe-tsaintsika, fa tena anjaka ny Jesosy Kristy tanteraka. Aoka mba hianatra ny apôstôly Paoly isika, ka hisaotra n'Andriamanitra ny amin'izay nataon'Andriamanitra amin'ny hafa ihany koa. Miantra ny firenena, ny Jesosy tona, ambarao ny famonjena, zay natao mafaiza, asehorina mihery, namonjena marobe, epamonjy olomberi, mamonjeny drayane, repamonjy olomberi, mamonjeny drayane. Maheverona minusy, itoerana iza, iantrana
mazava lehibe. Benitany tsy voasa vitsy ny mpanompona, koa izahay mpiasa ao antany molina, mahome ho familia hankatony tenina, kaokambahy kely aina izahay asa, kaokambahy kely aina izahay asa. Mankane piture ao antany lavitra, metsy mahalala kore ani Jesu tompona, eny fahantrany ndresy eny adalany fa ny olona tsy misy ampianatra ziza, fa ny olona tsy misy ampianatra ziza. Mezo sini fayejenako eni Kristiana elezo zaire mahasu mangane sarezakia nipa munzileide meyataka manabia ni mahacha marube, miyataka manabia, ni mahacha marube. Ira fahatelo ambin'ny folo sy telonjato ao amin'ny firana FFPM miantra ny firenena. Zay no niarahantsika nanandratra teo, ary tokony ho tanterahantsika mandrakariva. Tohizantsika indray ny fianarana noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Tao amin'ny Kristy Jesosy no nandraisana ny fahasoavana. Satana dia ratsy fanahy ary tsy manana soa omena ny olombelona, satria mpandainga, mpamitaka, mpisoloky, mpamon'olona izy, tsy misy tsara aminy, araka ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:7. Aokaritsika hafantatra fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny fahasoavana, ary vonona ny hanome antsika izany izy, vonona ny hanome antsika izany fahasoavana izany Andriamanitra. Raha manaiky isika, misy amintsika milaza manaiky kanefa mandahy eo amin'ny ataony, satria fenony fakifaki-pahotana ny fony sy ny tanany izay atsotrany andray izany, ka tsy misy hitoeran'ny fahasoavan'Andriamanitra intsony. Mialaria riavana malala amin'ny fahotana, amin'ny faratsiana rehetra, fa aoka tsika anaiky anadio ny fontsika, ny fanahintsika eo anatrehan'ny Tompo,
Izany raha teo no angatahany amintsika ao amin'ny Isaia toko voalohany. Isaia toko voalohany ny andininy 4:12. Hoy izy manao hoe: misasay ianareo diovy ny tenanareo esory tsy ho eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanao anareo mitsahara fa aza manao ny ratsy. Miantso antsika amin'izany ny Tompo. Mila esorina ny fakofako-pahotana eo amin'ny fiainantsika, ny fakofako-pitiavana izay miteraka ny fijangajangana. Esorina ireny rehetra ireny, ny fakofako-paharatsiana rehetra mila esorina ireny, fa ireny no manakana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ho voaraitsika. Ataony tanana feno ahoana andray indray. Tsy afaka andray raha ohatra ka feno zavatra ny tanana. Mila apetratsika eo ampototry ny hazo fijalian'i Kristy ireny rehetra ireny, dia mandray ny fahasoavan'Andriamanitra isika, mandray ny fitahian'Andriamanitra. Vonona ny hanome izany antsika Andriamanitra. Inona moa zany ny fahasoavana izay nomen'Andriamanitra ireto Korintianina? Nampanana harena azy izy amin'ny zavatra rehetra. Betsaka ry havana no milaza fa rehefa kristianina dia mihamantra, hanimanitra ny maha-kristianina. Fa eto tsika dia mahita fa nampanana harena azy ireo Andriamanitra, ary tsy sitrak'Andriamanitra akory ny hampahantra antsika olombelona. Tsy izany mihitsy, fa izany indrindra aza no nidinan'i Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany. Hoy ny teny eo amin'ny Korintianina 2:9. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena azy izy, dia tonga malahelo no ny aminareo mba hampana-karenanareo ny alahellony. Mba hampana-karenanareo ny alahellony. Koa amin'izany ry havana, mieteza anaiky ny ho an'i Kristy. Misy matahotra ny hoe rehefa kristianina nge dia lasa mahantra. Tsy mampahantra ry havana amin'ny fiainana kristianina, fa any volafotsy, any volamena ho Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny Hagai 2:9. Anaza ny zavatra rehetra, ka tsy avelany ory isika. Zao avo izy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be, ka mampanankarenantsika izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy izany, fa tsy mampahantra tsy akory. Fitaka ataon'ny Satana ny olona ny hoe mampahantra ny mivavaka, mba tsy hidiran'ny olona amin'izany. Fa Andriamanitra vonona hampanana harena anao. Ary ny harena mbetika dia tsy mieritreritra afa-tsy ny vola mikarena isika, fa betsaka ny karazana harena. Eto koa dia hitantsika fa manan-karena amin'ny zavatra rehetra
reto Koritianina reto amin'ny zavatra rehetra ao anatin'izany ny vola mikarena, fa ao anatin'izany koa ny teny rehetra, ny fahalalana rehetra. Manana ny antsoin'ny vazaha hoe eloquence zany izy ireo, lasa manana ny fahaiza-miteny, mitombo amin'ny fahalalana. Izany ireto Koritianina ireto. Andriamanitra koa dia te hampahafantatra antsika ao anatin'izao fa afaka manome antsika izany rehetrarehetra izany izy. Na arena, ara-bola, ara-pitaovana, afaka manome an'izany izy. Jereo tsara izay nolazainy atao marika toko 10. Vakitsika ny 7:20 hatramin'ny 8:30. Hoy Petera taminy, indro izahay efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nafoy trano na rahalana na bavy na reny na ray na zanaka na tany no ny amiko sy ny filazantsara ka tsy handray zato eny amin'izao andro ankehitriny izao, de trano sy rahalahy sy anabavy sy reny sy zanaka sy tany mba amin'ny fanenjehana, ary amin'ny andro avy de fiainana mandrakizay. Hitanao manomboka amin'ny trano izy de ny tany rehefa avy eo ny farany, zay vao miditra amin'le ivo fanenjehana ary ny manontolo ny fiainana mandrakizay. Afaka manome izany rehetra izany Andriamanitra, tsy hoe tsy afaka akory, tena afaka. Saingy mandrakariva dia misy koa ny olona izay ny tadiaviny amin'Andriamanitra ary izay ihany. Zany hoe ny anan-karena ihany ny azony zava-dehibe aminy. Manompo harena indray ny olona tahaka izany. Fa hoy ny tenin'ny Tompo ato Mateo 9:9. Mateo 9:9 andininy fa 2:30 hatramin'ny 3:30 manao hoe, dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no hosotronay na inona no tafinay, fa zany rehetra izany de katsahany jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia anampy ho anareo izany rehetra izany. Izany lazainy tenin'Andriamanitra. Katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Andriamanitra tsy mba tsy marina na diny ny asantsika na ny fitiavana izay nasehontsika, araka ny Hebreo 9:10. Aokary tsy ny ahazahoana fitaovana na vola na arena toy izany no anompanantsika ny fotsika, fa tena hoe Jesosy Kristy. Aoka izay fananana nanantsika hoentintsika anompona any Jesosy Kristy, ho eo ambany fahefan'ny Kristy, ary zany indrindra no tadiaviny mba hifikirantsika aminy. Miantso antsika ny Tompo, tena hoe
tsy hanao ny harena ho sampy fa ampiasa ny omen'Andriamanitra antsika etsika anompoana azy. Toy izao ny fivaky ny teny ato amin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany a toko 4 andininy 17 hatramin'ny andininy 7:20. Anariny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy avinavina na tokony harena miovaova fa Andriamanitra zay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika, mba hanao soa, mba hanankarena amin'ny asa tsara, mba azoto manome sy miantra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana, hiazonany ny tena fiainana. Izany lazay ny tenin'Andriamanitra amintsika, ka tsy hoe fahotana akory ny manan-karena fa ny manompo harena ny fahotana, satria fandikatsika ny didy voalohany. Aoka tsika ampiasaitsika ny volantsika ny ananantsika entina anompoana ani Jesoa, mba ho hita tokoa fa izy no mpanjaka antsika, izy no mpanjaka antsika sady tompontsika. Izy araka lay ombay mitadiditsika, izy no ivelomantsika, izy no andehanantsika, hietsehantsika ary hiainantsika. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 7:20. Izy no ivelomantsika, hietsehantsika ary hiainantsika. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 7:20. Aoka ro zava-dehibe amintsika tokoa izany hoe tena fanompoana an'Andriamanitra no atao lehibe, fa tsy hoe ny ila arena. Misy olona maro ry havana amin'izao vanim-potoana diavintsika izao, raha tonga ao anatin'ny sampana anankiray izy na ny fikambanana anankiray dia ny anazy ny hanao trésorier, zay ny tena zava-dehibe aminy, ary tsy faly izy raha vao tsy zay. Inona ny antony? Ny antony dia satria le vola iny ampiasainy ahodino ny aloha. Hitanao fomba ny Jodasy zany, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ny fanaovany trésorier amin'izay fotoana izay dia tsy hoe fitiavana an'Andriamanitra fa fitiavana an-dravola. Miambena ry havana mba tsy ho filan-javatra tahaka izany no hitiavantsika an'Andriamanitra, fa tena hoe amin'ny fotsika, amin'ny saitsika, amin'ny herintsika manontolo ho tian'ny tompo isika. Ary izany indrindra no ankasitrahantsika azy, ny amin'ny tany izay nomeny antsika mbola averiko aminao ihany, ny amin'ity Madagasikara ty. Fa iny aho fony nampianatra tany amin'ny sekoly frantsay, dia tsaroko nisy fotoana anankiray vaninandro mifanakaikikaiky amin'ny toy izao,
dia reko ilay ankizy miresaka. Malagasy ihany izy ireo, saingy miteny frantsay. Ary tsy laviko ny hoe misy ny malagasy izay citoyen français, izany hoe olo-pirenena frantsay koa. Izao ny resaka nataony akaiky ny 24 jona tamin'izay. Hay, fankalazana ny fetim-pirenen'ny malagasy eo. Tsy atsika izany fa ny atsika 14 jolay. Izy ireo anefa dia malagasy ihany. Ry havana malala, tsy azotsika ho vaina ny maha-malagasy atsika, na dia manana ny maha-olo-pirenena frantsay aza ianao. Ny zavatra ambara aminao ny volon-koditra tsy azonao ovaina. Raha mbola malagasy ray malagasy reny ianao, malagasy ianao, ary sarobidy zany eto amin'ity Madagasikara ity izay nametrahan'Andriamanitra antsika. Tsarovy fa malagasy tsika. Ary ianao izay any ampitan'ny ranomasina, aza adonona fa malagasy ianao. Amin'ity anio ity mba manompana re vavaka ho an'ny tanindrazanao. So dia nihika anao no mbola tsy ampy ahatanteraka ny famonjen'Andriamanitra any Madagasikara. Miandry anao ny tompo. Hoy ny teniny ao amin'ny tantara faharoa, toko 17, andininy 440. Tantara faharoa toko 17 andininy 440. Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anitry tena, ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho, ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Ry havano, zasy ianao no andrasan'ny tompo amin'izany. Aza mierikerika amin'ny teny hoe ianona ny tena mahavoan'ny firenena, fa isika mihitsy no andao anatanteraka ny tenin'ny tompo io. Hivavaka tokoa isika ho an'ny tanindrazantsika amin'izao anio izao. Na aiza na aiza misy ianao, na ny ampitan'ny ranomasina ianao, na lavitra be amin'ny tanindrazanao hoe mety hoe ariananina ny tanindrazanao, nefa any amin'ny 100 kilometatra na any amin'ny 500 kilometatra ny elanelanao sy izay toerana izay, mbola i Madagasikara daholo izany. Miantso anao ny tompo mivavaha ho an'ny tanindrazanao. Angataka ny miala rakoto mamonjy isika, hiaraka amintsika ao anatin'ity hira ity, ny tanjo.
zay tena mamikotoko ny foko anao mandraky izay ikasikiala no fifo zarovy fanifantrana mitambesatra aminao makivy mahana amin'izao andro izay rotolona tsy ombitratra zay na tsiravina toko tombola feno ireo ratra tsy nahitana vokatso ny azoko atao anao efa ninaraim-bavaka ny foaza miakaly anao ho tany androsoka iavaka reo tolona tsy ombitratra zay na tsiravina toko tombola feno ireo ratra tsy nahitana vokatso nianyoko atao anao efa ninaraim-bavaka ny foaza miakary anao ho tany androsoka iavaka ny azoko atao anao efa ninaraim-bavaka ny foaza miakary anao ho tany androsoka iavaka ifasika Andriamanitro mangataka aminao zahay omeo anay ny fo tena anjakan'i Jesosy mba ahatonga ny hoe tena manjaka eto amin'ity firenena ity ianao hiasa maheriny ianao Jesosy Kristy ka ho resy lahatra ny filazantsaranao ny malagasy afaka anenika ny Madagasikara ny izao onjam-peo izao izara tsara ny teny fahamarinana ary ampisy ny firaisamposo firaisan-tsaina eo amin'ny malagasy mba hitambatra ho vato faka Andriamanitro vonjeo ny taninay vonjeo ny malagasy engany mba tena ho firenena mandroso ity Madagasikara ity firenena mivelatra ary tena tantananao tanteraka tena ho tianao raha io apetraka aminao ny teninao izay niraisinay tamin'izao androany izao engany mba anana toe-pony Paoly izahay ho faliny amin'ny soa izay homena ny hafa ary hivavaka ho an'ny hafako ankininay aminao ary ity tontolo andro ity ho eo ambany fitarian'ny fanano masina ho tontolo andro hitrotroronay ambavaka ny firenenay ho anitra manompofiny eo anatrehanao anie izany fa tsy ho fofona fahavetavetana
ry Andriamanitra tsy toa. Tsy hivavaka molotra fotsiny anefa fomana lavitra ny an'ny malagasy, fa tena ho fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Soratra masina ho an'ny mpianakavy. Fandaharan'ny radio vaovao maso, totosain'ny mpanompovavin'Andriamanitra Marthe Hervée.